Ny orinasa Telma mofonofo mpanoana ofisialy ity hetsika salon de l'auto ity. Tolotra maro ary no hita mandritra ny hetsika raha ny fantatra anisan'izany ny tolotra GPS, ny connexion internet sy ny maro hafa ihany koa. Fanazavana. Amin'ny fotoana io zany dia eranay amin'ny takipe ny offre GPS-nay ahafahana mi-géolocaliser ny fiara zany dia rehefa géolocaliser ny fiara dia mora kokoa ny mi-gérer ny parc auto sy ny contrôler ny consommation na carburant. Dia manarakaraka an'izay hoentinao ihany koa ny connexion internet-nay amin'ny alalan'ny fibre optique satria vitesse no atao mise en avant amin'izany. Tsika mipesaka salon de l'auto dia io connexion internet-nay io tonga hatramin'ny 100 Mbps. Ao ihany koa ny connexion internet ho an'ireo olona izay en perpétuel mouvement ozy izy tsika ohatran'ny tomobile sy ny mpitondra azy dia tiany zany fa ny connexion internet amin'ny alalan'ny clé 3G+. Ka ho an'ireo izay rehetra liana amin'izay zany dia manasa an'izy ireo izay hitsidika ny standnay Telma io manomboka ny 3 ka hatramin'ny 6 octobre 2020.